Arapaina fa navita vaksiny hatramin'ny farany zanakao. Manomboka izao ty zazy ty dia voaharo amin'ireo aretina rehetra izay azo sorohana amin'ny alalan'ny vaksiny. Dans le cadre du système d'approvisionnement en intrants, les équipements de la chaîne de froid pour conserver la qualité des vaccins ont été renforcés. De ce fait, les enfants, même ceux des communautés les plus éloignées de l'île, ont pu recevoir les vaccins gratuitement et cela sans avoir à se déplacer. Manaintana foana ny ray aman-dreny hanao vaksiny zaza mialohany faharaka amin'ny 10 volana.